manoloana ny toedra rampirenena izay misy amin'izao ankehitriny izao indrindraindrindra fa neo amin'ny resaky ny savorovoro matetika izay ahitana fanehoan-kevitra ny olona tsirairay amin'ny hoe ny fifandonany mpitandro filaminana sy ny vahoaka izay manao fitakiana na ihany koa ny maneho hevitra etsiroa dia naneho ny heviny mahakasika ilay raharaha fifandonana izay andriamatoa generaly Lilson René de Roland raha toaka nilaza mazava tsara izy tao anatin'ny horonan-tsary sy ny horonan-peo izay nataony amin'ilay hoe ny miaramila dia natao ho an'ny vahoaka satria masina ny tanindrazana ho isatrany ka ny pisipitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny General Lilson no tena iomparantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto raharaha Jean Lys nivoaka ny didy momba ny Jean Lys izay teknisianina antoko tiako Madagasikara na team officialy izay no melohan'ny fitsarana higadra 3 taona an-tranomaizina sazy mihatra maro moa ny ampangana azy dia ny fanovana tahira informatika ny CNI izay nanova ny voka-pifidianana be ny tanàna farany teo dia ny fidirana antsokosoko ny tranokalany CNI ihany koa tao anatin'izany ny fanotinana ny filaminana anatiny ary ny fanaratsiana ny jirama tamin'ny fanehoan-kevitra izay noentina vokatry izany rehetra izany dia izay sazy 3 taona an-tranomaizina sazy miharitra izay no azony ity olona izay mpikambana ao anatiny tiako Madagasikara ity no sady mpanao politika mafana fo amin'izao fotoana izao ity eo amin'ny resaky ny olany jiro sy rano indray dia naneho ny hevitra andriamatoa sy teny Randrianasolony Haiko asa izay any aminareo any fa ety aminay Ivandry Ambohijatovo tsy nisy rano efa 10 andro zay ho isatrany andriamatoa Andrindrina Rajoelina miatsehy ianareo fa mijaly ny olona ety aminay araky ny nambarany sy teny hatrany raha naneho ny heviny amin'izay resaka fijaliana amin'ny rano fisotro madio izay eo amin'ny tontolon'ny fitsarana indray dia Rajoelina Evig no voatendry ny filan-kevitry ny ministra ho filoha voalohan'ny fitsarana tampony efa avy tale generaly ny sekoly mpanofana mpitsara sy ny mpisolo vava na NMG izy efa tonia mpanao lalàna ihany koa ny tenany talohan'izany rehetra izany izy zany no misolo toerana any Ranary Robertson Rakotona Valona izay efa tapitra ny feptom-piasany ka dia mirary soa azy havita be amin'ny didy manandraikitra amin'izao asa izay sahaniny amin'izao fotoana izao ny antoko HVM indray dia nakatona sy nogiazany bianko ny foibe ny toerany HVM eny Andraharo izay trano ny mbola rajona nomeny mpiasany ity antoko naoriny filoha teo aloha hery rajonary mampianana ity fananana izay voalaza fa tafiditra ao anatiny ireo azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna raha ny fanazavana voaray hatrany mbola any amponja moa imbola rajona amin'izao ora itenenana izao rehefa nampitomboina ny sazy izay azony ao anatiny izany rehetra izany ka izany no antony nahatonga an'ity trano ity izay nakatony bianko ndao am'izay asiantsika resaka ny mahakasika ny fanazavana izay noentiny General Lilson René de Roland izay isany ireo lohandohan'ny mpisorona tamin'iny raharaha tolona 7 iny no sady governoran'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao mazava ny teny izay nataon'ny governoran'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao andriamatoa General Lilson René de Roland natao ho an'ny vahoaka ny miaramila ary masina ny hetsy bahoaka ka tsy tokony hamevanina ho izy raha ny vahiny tamin'ny fandarana manokana tao amin'ny aino manjery anankiray tao Antananarivo renivohitra tao nolazainy ambangovango ny tao anatin'izany rehetra izany
ity horonampeo manaraka izay ndeha hoenontsika ity ndaony hoenontsika araky ny fanazavany amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay raha hetsy-bahoaka izay aoka tsy disontsika na ny lalàna na ny règlement rehefa vahoaky mihetsika io tsisy olo mahatofotra an'io rehefa vahoaka nanapa-kevitra ndao de hiakatreny Antaninarenina efa fanapa-kevitry ny vahoaka zay ny vahoaka io mitarita olona ngenao eny an-dalambe raha vao tsisy vahoaka miaramila tsy adaly miaramila natao ho an'ny vahoaka zay miresaka contraire an'izay diso zay miaramila mpitandro filaminana natao ho an'ny vahoaka rehefa vahoaka maro anisy io fa tena fa 80% mihetsika tsy adaly miaramila tonga de manampy vahoaka izy mazava arak'izany ny tiany ity manamboninahitra jeneraly izay isany lohandohan'ny sorona tamin'ny taona 2024 iny fa raha toa ka tena mihetsika 100% na 80% ny vahoaka dia sarotra ho an'ireo zay milaza azy ho mafy sy manana fitaovam-piadiana no hanositra an'izay vahoaka izay ary mbola tsy nisy teo amin'ny tantarany fitokonana moa izany hoe ny mpitandron'ny filaminana ny fandona tamin'ny vahoaka ka nivoaka mpandresy ireo mpitandron'ny filaminana sy ny mpiaro ny fitondrana izay nijoro ary etsy andanin'izay ihany koa ho izatrany rehefa hita ny tafika fa tena mahery vaika ny fandonana dia tsy maintsy miandany amin'ny vahoaka izy ireo satria masina ny tanindrazana ary ny tafika dia natao hiaro ny vahoaka fa tsy sanatria akory ndeha hamono ny vahoaka tsy vitsy ihany koa ho izy amin'ireo olona izay tsy hita akory ary tsy tazana nandritra ireny tolona ireny dia rehefa aveo izy ireny no tena miseho milay sy milaza azy ho tena tsy refesy mandidy na ihany koa tsy ho resin'izaniza mihitsiny fa tsy tena ao anaty arak'izany ilay tena fitiavan-tanindrazana izay antony tena fototry ny tolona efa nisy hatramin'izay fa ny an'ny sasany dia ny fitiavam-bola sy ny fitiavana voninahitra fa tsy ahitana an'izay tena fitiavan-tanindrazana izay akory ho ity manavoninahitra jeneraly ity hatrany arak'izany ara dia tsy tokony hamaivanina ny vahoaka fa raha toa ka mihetsika eo ny vahoaka dia ho sarotra amin'ny fitondrana ny hifehan'izany ary mety tsy haharesy ny vahoaka mihitsy ny fitondrana izay mijoro ka tokony hasiana haja ny hatrany ary tokony ho lanjalanjaina hatrany ny hafatra izay ho ampitaina amin'ny vahoaka fa tsy sanatria akory hafatra izay natao hiantsina ady na ihany koa hatao mba hahasorena ny vahoaka noho izy ireo tsy manana fitaovam-piadiana na ihany koa tsy mitazona basy sanatria ho ity manamboninahitra ity hatrany izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misy isansenana tsara izay voalaza ny jeneraly Leson René de Roland izay mahakasika ny toetra aram-pirenena izay misy amin'izao ankehitriny izao ka dia misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa